Mahafaly indray ny miarabantsika rehetra izay manaraka an'ity fandarana Zarahay Mahasoa ity, fandarana vokarin'ny asa hetsika ho an'i Madagasikara. Fandarana izay nomanina ihany koa mba ahafahantsika rehetra mifampandroso. Dr Jean-Luc Ravelorimissy no manolotra ny fandarana ary ny tenako ihany koa no nanomana azy. Androany moa izany dia fandarana telo amby efapolo no ataontsika. Mbola toy ny ladingana voalohany hatrany, ny dingana voalohany arahana raha hianatra aty Etats-Unis. Dia tsy inona izany fa ny famantarana ny asa tiana atao. Ireo sehatra asa misy ka nanomboka omaly izany tamin'ny fandarana faharoa amby efapolo no resahantsika ny mombamomba antsika iza moa ianao no resahantsika tamin'izay fa ny olona rehetra dia tafiditra anatin'ny sokajy enina izay mamaritra ny toerana na ny tontolo iasana izay hita ihany koa mifamatotra amin'ny toetoetsika izany mombamomba antsika. Ny resaka farany izay nataontsika dia miresaka isika izany ny toetra voalohany izay niresahantsika ny sokajin'olona voalohany dia ireo olona izay miaina amin'ny tamaso. Ny sokajin'olona miaina amin'ny tamaso rafitinina araka izay resaka nataontsika tamin'ny fandarana omaly izany dia ireny olona ireny izany dia olona tia sy mahay mampiasa ny tanany, olona manana fahavitriana ara-panatanjahantena, tia miasa ankalamanjana sy ivelan'ny trano, tia mampiasa fitaovana sy zavatra azony raisiny tanana, tia kokoa ny mikirakira zavatra toy izay mifandraharaha aman'olona. Izay izany ilay olona miaina amin'ny tamaso. Dia ireny olona miaina amin'ny tamaso ireny dia manana ny sehatra manokana izy izany, sehatra manokana izay hiasany. Fitina kely fotsiny izany no ataontsika eto satria isika tsy hamerina an'iny fa efa nataontsika nanokanantsika fotoana manokana mihitsy izany izy dia ireny olona ireny izany dia amin'ilay izy tia mampiasa ny tanany, tia mampiasa milina, tia miasa any ivelany, manana tanjaka ara-batana ihany koa na hoe tia manao zavatra ara-batana. Ireny olona ireny izany dia any amin'ny lafin'ny fitaterana, fitantanana, tanàna, fikolakorana, fikarakarana izay zavatra rehetra ny ivelan'ny trano toy ny fambolena na zaridaina. Izany ny zavatra izay ataony. Tahaka an'izany koa ny fiompiana. Ireny olona ireny ihany koa araka ny resaka nataontsika tamin'ny fandarana omaly izany, ireny olona ireny ihany koa dia tafiditra ao anatin'ilay sehatry ny fikarakarana ny loharanon-karena voajanahary, fitsaboana, indostria, taozavatra, asa vaventy, injeniera, teknôlôjia ary koa lafiny fifandraisana sy ny kanto. Izay izany ilay sokajy voalohany no resahantsika omaly. Androany indray isika dia resaka sokajy faharoa. Sokajin'olona faharoa dia ireo sokajin'olona faharoa izay ho resahantsika dia ilay olona antsoina hoe tia karokaroka. Ny olona tia karokaroka indray izany no resahantsika androany. Izay sokajy faharoa izay izany no resahantsika, tia karokaroka. Ho jerentsika hoe ohatra ny ahoana moa izany ireny olona ireny, inona no mampiavaka azy indray, inona ny zavatra tiany ny olona tia karokaroka. Alohany anefa hijerentsika an'izay olona tia karokaroka izay dia misy fantahina vitsivitsy izany reto ho valiako, miainga avy amin'ny Imailaka voaray avy taminareo, voaray Imailaka voaray avy tamintsika mpihaino izany. Be dia be manontany foana hoe ramose aiza misy vatsim-pianarana momba n'ity fianarana ity ve? Izaho mba te handeha, inona no tokony ataoko? Na hoe voasambanaino an'ilay fandarana ao ahako, tsara be ilay izy, mety torohevitra fomba fitadiavana vatsim-pianarana. Sao noho izy tompoko. Ilay fandarantsika izany mandeha foana ary izay fantahina izay miverimberina foana. Dia izay no nahatonga antsika nanokatra an'io, namorona an'ilay vondrona Facebook, vondrona antsoina hoe Zarahay Mahasoa io, vondrona Zarahay Mahasoa. Ilay Zarahay mitambatra dia nitokana dia ny Mahasoa misaraka. Torohevitra omeko anareo dia izao. Izaho tsinona tsy havaly ilay fanontaniana ary rehetra izay apetraka amiko. Mampalahelo be ary tsoriko aminareo fa izaho dia malahelo mihitsy amin'ilay izy satria nahoana tsy manana ilay fotoana ary izaho aza mandinika fa be dia be mihitsy fotoana
atokako amin'izy ity. Za manko tsy de teny hoe lany satria le fotoana lany ohatran'ny hoe mahakamo be zany e, ohatran'ny hoe tsy sitrapony anaovana azy e, ohatran'ny hoe koa hoe inona ary no anaovako an'ity, ka tsy te hiteny le fotoana lany aho zany, fa be dia be mihitsy ny fotoana voatokana amin'izy ity. Na ny manomana fandaharana aza misy na de efa hay aza le izy a, tsy maintsy milamin-tsaina ianao, tsy maintsy misy fotoana atokana hoe inona indray zany no resahana androany, alahatra le izy. Tsorina aminareo fa tena misy fotoana atokana. Tsy te hiteny an'le hoe fotoana lany aho zany fa misy fotoana atokana ary mandeha be le fotoana amin'le izy zany. Isan-kariva foana vao afaka aminao satria ny andavanandro ny tontolo andro mikarakara ny tokantrano, vady aman-janaka, mamita ny asa aman-draharaha, hariva zany vao manokana manao azy. Ka tsy ho voavaly mihitsy le fantahina rehetra fa ny torohevitra omeko aloha voalohany de zao: alohan'ny hametrahanareo fanontaniana zany dia jereo ilay vondrona Facebook. Za tsy miteny hoe aza mametraka fanontaniana, tsy zay sao de tsy azontsika ny resaka. Mametraha fa mila faharetana. Le olana amin'le mila faharetana nefany sao de lasa le datin'andron'le fangatahana vatsim-pianarana. Torohevitra omeko de zao: jereo ilay Facebook-tsika zany le Zarahay Mahasoa. De raha manokatra an'le Facebook zany nareo rehefa sokafanareo zany le Facebook de eo amin'ny ankavianareo. Amin'ny ankavianareo mahita anareo hoe Zarahay Mahasoa. De misy an'ireo lalana maro samihafa lohateny, de misy ao lohateny discussion, adi-hevitra. Raha tsindrinareo io discussion io, ary ambony manko misy an'ilay hoe mombamomba aloha, mombamomba an'le Zarahay Mahasoa zany, de misy fanazavana kely ataoko ao. Rehefa lazainy tsindrinareo zany le hoe discussion na le hoe adi-hevitra, tsy haiko hoe zany amin'ny teny gasy satria tsy novako teny gasy na niany ny Facebook, fa ny vakiako eto zany hitako maso eto hoe discussion. Amin'le discussion hitanareo ao daholo ny fandaharana rehetra nandeha tamin'ny lasa. Mety tsy mbola feno le izy fa hitanareo ao daholo izy rehetrarehetra, hitanareo ao. Apetrako eto le izy, akariko eto amin'io Facebook io daholy ny resaka rehetra zay nataontsika tamin'ny lasa, akariko amin'io Facebook io. Eo zany nareo mahita azy, amin'ny sisiny nareo mahita hoe discussion. Amin'io discussion io rehefa hitanareo zany ilay discussion de iny no jerenareo hoe inona indray zany ny manaraka, inona nefa ny resahana, eo zany nareo mahita azy. Mety efa voavaly ao anatin'ireo fandaharanareo iny le fanontanianareo e, de mety hiteny hoe ka tsy vitanay ramose fa be dia be le izy, ka ohatran'izay le izy be dia be zay mihitsy anie lazaiko anareo e. Jereo fa amin'ny atsasakadiny ao fandaharantsika de mandany hatrany amin'ny adiny 2 adiny 3 eo manomana fandaharana anankiray e. Eritrereto amin'izany ka tsy voatery ho vitako zany mamaly avy hatrany, tsy hoe kamo mamaly fa manazava tsara fotsiny, azafady indrindra. De avy eo indray nareo azonareo tsindriana indray le hoe vidéo. Raha tsindrianareo le vidéo de hitanareo ao daholo zany ny vidéo. Io zany tsy maintsy ataontsika vidéo satria raha feo fotsiny zany na MP3 zany, MP3 raha MP3 zany no akarina tsy mety fa tsy maintsy avadika vidéo. Ireo zany aloha ny vidéo efa tafakatra zany fa mbola mampakatra azy zany zao ary mila fotoana koa ny fampakarana azy. 12 zany zareo reto zao no efa eo. Ny fandaharantsika rehetra 12 dia ananantsika daholo ny rakim-peo fa mila fotoana mampakatra azy. De avy eo mbola azontsika atao koa mijery azy zany any amin'ny YouTube. Napetratsika any amin'ny YouTube fa any amin'ny YouTube mbola voavaly fotsiny tafakatra any. Fa ny fandaharana rehetra zay mivoaka eto de ho akaritsika eto. Jereo zany amin'le hoe discussion de jereo zany amin'le hoe vidéo. Zay zany ny torohevitra omeko. Fa manorata foana fa aza atao hoe sorena be izy fa za manoratra tsy zaika, fa manazava fotsiny aho zany mba hahatonga anareo tsy hitarazoka le valiteny. Fomba faharoa momba an'ity ihany ny fahitako azy mba hampahaingana ny famalina valiteny, famalina azy, famalina valiteny, diso be zany. Mba hampahaingana ny famalina le fanontaniana na le mailaka alefanareo, miala tsiny am'le fahadisoana teo mba hampahaingana azy de tsara kokoa raha tonga de apetrakareo eo ambanin'ilay raha misy vidéo akariko zany na raha misy ny zavatra apetrako amin'ny Facebook, to de eo nareo zany manao mamosaka ny hevitrareo na fanontaniana na zavatra hafa raha tsy hangaraka tena raha manokana momba ny fiainanao any. Ny antony de zao: raha mipetraka eo le izy mora hitako, fa raha voalefanareo any amin'ny Messenger be dia be zay lazaiko zay anjatona ny Messenger voaraiko. Hatramin'izao aloha zany mbola tsy mahita olona vonona maly an'le izy maimaimpoana.
ohatra ny ataoko manao an'ilay fandarana maimaimpoana. Tsy mbola misy zany olona zany zao. Lasa taraiky zany ity. Fa tonga dia soratanareo izy dia matetika izay voasoratra eo tonga dia voavaliko hoa tsy hoe avy hatrany, miezaka izay hitako ao zany dia avy dia mamaly aho. Na misy maro alohan'ny tsy voavaliko. Izay zany ny torohevitra omeko. Fahatelo be dia be manontany aiza misy vatsim-pianarana amin'ny teny frantsay, dia averiko foana ekeko fa isika dia ny teny ampiasaina frantsay ny teny ianarana teny frantsay fa ny teny frantsay ry tompoko ny vatsim-pianarana amin'ny teny frantsay dia voafetra ka tsy maintsy tadiavina ilay izy zany, ela be mitady azy dia iny zany ilay tsy vitako noho ilay fotoana ampelantanako. Fa zao satria mihaino anareo zao dia aminareo mihaino an'ity fandarana ity tafapetraka ao ny fandarana nataontsika fandarana laharana faharoa amby efapolo. Fandarana laharana faharoa amby efapolo nataontsika zany efa tamin'ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra ho apetraka ao efa napetraka manko azafady. Dia ao no misy ny tranokala mampiasa ny fiteny frantsay ahitana vatsim-pianarana. Misy telo izy zany nomeko ao. Tranokala mampiasa ny fiteny frantsay ahitana vatsim-pianarana, misy telo zany izy napetraka ao. Eto moa zany dia manitsy tokoa moa zany ny fandarantsika androany anie. Fandarana fahaefatra amby efapolo fa tsy fahatelo amby efapolo. Fandarana fahaefatra amby efapolo no ataontsika androany fa tsy fahatelo amby efapolo, fa ialako tsiny. Fandarana fahaefatra amby efapolo fa tsy fahatelo amby efapolo. Mety anontanareo inona moa zany ny ilaina an'izay? Ilaintsika zay ka, ilaintsika zay satria amin'ilay nareo ilay mijery an'ilay fandarana ao zany mba tsy ho sahirana nareo hoe inona tokoa moa zany zao ny fandarana ilay nolazainy misy an'ilay natao momba an'ilay karazan'olona faharoa. Fandarana fahaefatra amby efapolo zany zay fa tsy fahatelo amby efapolo. Azafady indrindra. Ka ny tiako tenenina amin'izay mantsy dia ilay hoe azonareo jerena ao daholo ny fandarana rehetrarehetra dia ao nareo zany mahita ny valiny zany ny ankamaroany fanontanianareo. Fa ilay fandarana nataontsika zany fandarana faharoa amby efapolo iny misy lisitry ny toerana tranokala mampiasa ny fiteny frantsay ahitana vatsim-pianarana. Dia afaka tonga dia mitady ihany nareo fa tsy miandry anahy manjary mampalahelo be raha ohatra ka miandry ahy nareo dia lasa taraiky. Manjary tsy mety ilay izy satria misy datin'andro maika avokoa zany ny zavatra rehetrarehetra. Ny fanontaniana fahaefatra dia misy anankiray nandefa mailaka tamiko hoe za zany ahoana no atao izy fa be dia be ilay akana misy sara daholo zany ilay anjery manontolo rehetrarehetra zany isaky ny soratra anarina anao dia ahoana no atao amin'izany? Tena marina tokoa io fa ity mivaly teny aingana be fa mbola tsika manko efa misokatra zany ilay fisoratana anarina dia efa misy mandeha mangataka izay ary mahafinaritra ahy zany faly maheno an'ilay izy. Fa tsika zany tsy ilay fandarantsika satria amin'ny atsasakadiny isan'andro eo zany tsy maharaka an'ilay filàna zany isika. Izay koa nefa tsy hoe hitady ora betsaka tsy izay no tiako tenenina fa izay mihitsy ilay zava-misy zany. Izaho mihitsy koa zany tsy afaka manao mihoatra an'izao, voafetra ahako. Dia mbola ho resahantsika any izay ahoana no atao amin'ireny. Fa izao aloha no vahaolana aingana sy tsotra indrindra azoko ambara aminareo. Azo atao zany satria ilay sarany tsy maintsy misy sarany amin'ny fikirakirana ilay atao tantaratasy rehefa mangataka ianao hisoratra anarana amin'ilay anjery manontolo. Ka ianao zany ranabavy ilay nametraka an'izay fanontaniana izay zany dia izao zany no torohevitra omeko sy ho anareo rehetra izay mihaino. Tadiavo ny adresin'ilay lalam-piofanana. Rehefa hitanareo ny adresin'ilay lalam-piofanana dia jereo ao ny adresin'ilay talehan'ilay lalam-piofanana. Tadiavo ny adresin'ny lalam-piofanana dia rehefa hitanareo ny adresin'ny lalam-piofanana jereo ao ny anaran'ilay talehan'ilay lalam-piofanana. Rehefa hitanareo ny anaran'ilay talehan'ilay lalam-piofanana na koa talehan'ny mpiandraikitra ny fandraisana mpianatra. Miandraikitra ny recrutement zany miaratsiny amin'ilay teny frantsay fa izay manko no mety ahazahoan'ny olona sasany mahazo azy. Miandraikitra ny recrutement zany ilay talehan'ilay recrutement dia izao manorata mivantana amin'ilay talehan'ilay recrutement. Miala tsiny moa zany fa tsy ranabavy koa ka ilay olona fa rahalahy Andriamatoa TR. Tena azafady aminao vao ohatran'ny nataoko vehivavy ianao enganeka tsy alahelo ianao ohatran'ny hoe nataoko vehivavy fa tena hifonana. Dia izao ny fandehany.
Manorata amin'ny vatana amin'ilay olona ianareo. Manoratra ianareo milaza hoe izaho koa andeha mpianatra avy aty Madagasikara. Maniry ny hianatra ao amin'ny anjerimanontolo nareo. Mangataka ahako raha azo atao mba miangavy ahako ny mba aomenareo fanamaivana na hoe tsy ampandoavinareo an'ilay saran'ny fisoratana anarana. Tsy maintsy ho lazaina ny antony. Ny antony dia izao. Ny nahatonga ahy amin'ity sehatra ity dia efa dingana lavitra. Ary ho anay mpianatra vahiny dia ambivotra ny fitantanana sy ny fahitana ny vola. Faharoa manarak'izay dia heveriko fa ny fianarako ao aminareo izany dia anisany handray anjara lehibe amin'ilay fahasamihafana na ny fanatevenana ny harem-pahalalana. Harem-pahalalana. Fanatevenana ny harem-pahalalana ao amin'ilay anjerimanontolo izay misy anareo. Mino dia eo am-piandrasana ny valiny dia mankasitraka tompoko. Hitanareo fa izaho tsy miteny mihitsy hoe tsy manam-bola ianao satria raha vao milaza ianao hoe tsy manam-bola dia hoe io aza io sara io tsy voalohanao ko anina hianatra aty ianao. Fa ny fomba nilazantsika azy dia tsy tsotra be. Dingana efa lavitra ny nalehako vao tonga tamin'ity toerana ity. Raha ianao afaka mitantara hoe ianao ny voalohany avy amin'ny ao an-tranonareo hianatra any amin'ny anjerimanontolo, na ianao ny voalohany ao aminareo hanao an'ity lalam-piofanana ity, na ianao tena nitolona mihitsy mamelo tena ahafahanao tonga amin'izao sehatra izao. Le mampiavaka anao lazaina dia lazao azy koa hoe mpianatra avy amin'ny firenena ivelan'ny Kanada moa ilay rahalahy teo manontany, avy aty Madagasikara koa dia liana ary dia hianatra ao aminareo kanefa araka ny fantatra ihany koa raha ohatra ka tsy voaray dia tsy maintsy andeha any amin'ny toerana hafa dia handosy sarany hafa mangataka fanamaivana ahako mba tsy hanefa ilay sarany reto avy ny antony izaho dia mpianatra mahay, izaho dia mpianatra vonona ny hianatra ary izaho dia manana fahalalana izay ahafahako mifampizara aminareo ary ny farany izaho dia endrika soloina solon-tena izany, endrika maneho an'ilay anjerimanontolo tadiavo izany izay teny baikony ao dia iny ampiasaina. Tonga dia manorata amin'ny vatana. Rehefa mandahy izy hoe tsy mahazo ianao dia inona moa no ataonao fa dia tsy mahazo izany ianao fa dia mitady fomba hafa indray. Fa matetika ny teny aminareo zato isan-jato hoe mahomby izay fomba izay tsy azoko atao, tsy azoko atao izany. Fa kosa matetika dia mahomby izay rehefa ianao ilay mpianatra tonga dia mangataka mivantana any amin'ilay tompon'andraikitra dia esoriny hamaivany izany iny, esoriny iny dia afaka misoratra anarana amin'izay izany ianao. Satria raha izay rehetra angatanao izany no andoavanao vola raharaha be. Ka io izany misy dingana fanaovana anazy io. Fa izay aloha izany ny tsotra indrindra fa mbola misy paikady hafa izany atoroko anareo any aorindrina any. Fa izay izany no tsotra indrindra azonareo izany atao arahana izany mba hisian'ilay hialana amin'ilay fandoavana an'ilay sarany. Ny fanontaniana farany izay ho valiako handeha be ilay fotoana dia misy ranabavy anankiray izany nametraka mivantana be izy eo amin'ilay pejy eo milaza izy hoe ranabavy ve izy ity zao? Atao lehilahy indray koa izy ity ka. Azafady. Hoe izaho hozy dia hangataka hianatra nahita hozy izy vatsim-pianarana telo any Frantsa ohatra. Dia mifandraika amin'ny spesialiteko mihitsy io dia azoko atao ve ny mangataka azy telo dia mba hatambatro amin'ny zavatra ilahiko azy sa misafidy amin'ireo fotsiny. Io no mbola tsy azoko. Izao ny torohevitra omeko anao azonao angatahana ka tsy misy manjara antsika hangataka anie, azonao angatahana daholo. Fa raha ohatra ianao ka tsy maintsy handoa sarany amin'ny fisoratana anarana dia miverina amin'ilay resaka teo isika. Anoraty aloha zareo hoe mba afaka hamaivana ve ny anahako. Dia hazavao ny antony hoe ianao avy aty Madagasikara. Aza miteny mihitsy hoe tsy manam-bola fa lazao hoe ianao dia mpianatra mendrika. Zava-dehibe izay fa raha vao miteny hoe tsy manam-bola dia mampisalasala be azy izay hoe ahoana no andoavanao ny saram-pianarana izany. Dia izay manome valiteny aminao hoe eny no angatao voalohany. Fa raha hangataka amin'ireo anjerimanontolo telo ireo avy hatrany ianao ka raha ataontsika €50 fotsiny indray efa tapitrisany izany no laninao aminazy. Izay ny valiny voalohany. Valiny faharoa koa dia
azonao atao ny mangataka amin'izy telo fa alaharo hoe iza ny tena aloha laharana aminao zany, iza ny tena hitanao hoe zava-dehibe na manakaiky ny tianao dia izay no angatahana voalohany. Dia avy eo amin'izay zany ianao vao mangataka ny faharoa dia mangataka ny fahatelo, alefaso tsikelikely zany le izy mba hitsitsiana vola. Nefa moa raha ohatra ka le datin'andro ny datindreo zany mifanitsaka na tsy haino valiny ianao aingana dia alefaso daholo zany izy telo. Ny anjery manontolo tsy inona no samy manana ny fomba fiasany. Zay zany valim-panontaniana nomena androany. Eny hiditra isika ny faharoapolo minitra sahady zay. Hiditra zany isika amin'ny lay vondron'olona, lay sokajin'olona zany lay lazaintsika zao zany ireo olona tia karokaroka, olona tia karokaroka. Ireo olona tia karokaroka ireo zany io moa zany izy raha ohatra indramiko ny amin'ny teny anglisy dia io le antsoina hoe investigative. Olona tia karokaroka, tsy mipetraka izy zany fa mahafinaritra azy mihitsy zany ny mikaroka zavatra foana dia mahita zava-baovao, manao zavatra vaovao. Inona zany no tsara fantatra momba an'ireto olona tia karokaroka ireto? Telo le fanontaniana mila variana isika. Inona le soatoavina? Inona zany ny zavatra ankamaminao? Inona zany amenao lanja ny eo amin'ny fiainana? Inona zany ny soatoavina? Ny soatoavin'ireto olona ireto dia ny famahana olana. Tsy mety aminy mihitsy zany hoe misy olana zany tsy mety aminy zany hoe tsisy hoe mipetrapetraka tsisy zavatra vahana zany soatoavina zany. Ny olana rehetra dia azo vahana ary mahatsapa izy fa izy dia mpamaha olana. Ny soatoavina ihany koa dia ny fahavitantena, ny asa irery, fahavitantena zany. Zay ny anazy mahafinaritra azy hoe zava-dehibe aminy zany mahavita tena zany, hoe ianao anie afaka mahavita zavatra, ianao zany tsy voatery miandry ny hafa. Soatoavina ho azy ihany koa ny fahamarinana. Aminazy zany ny zavatra atao, aminazy ny zavatra rehefa atao dia tena atao. Zay ny anazy. Tena atao fa tsy fahoany fotsiny ataoko totoa. Matoky tena koa reto olona reto indrindra amin'ny lafiny ara-tsaina. Amin'ilay izy tia karokaroka eo matoky tena be mihitsy izy, matoky tena be izy ary manana fieritreretana tsara hatrany. Izany hoe izay mahatsara, izay mahasoa, ny tsara mandrakariva, zay zany ny azy no ao an-tsainy, zay zany ny zavatra, zay zany ny tena soatoavina ho azy zany. Ireo zavatra ireo zany no tena zava-dehibe aminy ankamamin'ny indrindra. Ny fanontaniana faharoa izay mila valiana amin'ilay izy teo, iray zany ny soatoavina dia ny faharoa dia hoe ilay soatoavina io zany hoe zavatra misy vidiny aminy, ireo ilay misy vidiny aminy zany izay. Mamaha olana, fahavitantena, fahamarinana, fahatokin-tena ary fieritreretana tsara. Ny fanontaniana faharoa indray dia ny zavatra mahaliana. Inona ny mahaliana anao? Inona avy ny zavatra tena mahaliana ka izay ilay lazaiko izay rehefa manao azy ianao dia adinonao hatramin'ny sakafo. Inona ny mahaliana anao? Reto olona reto indray zany dia liana amin'ny fitrandrahana hevitra vaovao. Liana mahaliana azy zany. Inona indray ny zava-baovao any? Fitrandrahana hevitra vaovao ary izy mihitsy mitady azy, izy mihitsy mikaratsaka anazy. Eo koa liana amin'ny fanaovana asa mitokana. Izy irery zany, io zany dia mahavita tena izy, ilay nolazaintsika teo hoe tafiditra amin'ny soatoavina izay hoe izaho mahavita, izaho miasa irery. Soatoavina zay fa mahaliana anazy hoe ahoana no ataoko mba hahavitako an'ity zavatra. Mahaliana azy ihany koa ny manao fanandramana. Reto olona reto zany ilay karazany olona tia miasa any amin'ny laboratoire, any amin'ny trano fitiliana, manao fanandramana. Mahaliana an'ireto olona reto ihany koa ny hevitra, miady hevitra, zavatra tsy takatry ny saina, lala-kevitra, napetra-kevitra. Mahaliana azy ihany koa ny manao fikarohana ary mahaliana azy koa ny omena fiainkana. Zay ty olona tia karokaroka ty. Liana izy omena fiainkana zany, tena mahafinaritra azy zany. Andeha sao ty hanaovako anazy. Zay ny anazy. Andeha sao ty. Meo ahy ange hitanareo ny hanaovako anazy. Zay ilay olona tia karokaroka. Idirantsika indray zany ilay fanontaniana fahatelo. Inona moa ilay fanontaniana fahatelo teo dia hoe ireo zavatra manavanana. Inona indray manavanana ny olona tia karokaroka? Reto olona reto dia havanana amin'ny asa marika. Asa marika, ny ara-tsiansa, havanana amin'izany izy. Havanana ihany koa izy amin'ny ady hevitra, fitolomana amin'ny hevitra. Dia havanana ihany koa izy amin'ny fitrandrahana, amin'ny fifandraharahana amin'olona sy amin-javatra. Mifampiraharaha zany izy olona, na koa mijery hoe mitrandraka. Eo koa zany ilay mitrandraka zay ilay amin'ny zavatra, mitrandraka zavatra vaovao. Zany ny zavatra tena manavanana azy. Zay zany retin'ilay olona antsointsika hoe tia karokaroka ireto. Havanana ihany koa izy
hoy aho teo amin'ny kajy havanana ihany koa izy famahana olana ratsy asa. Fa zao amin'ny ankapobeny tsy manavanana azy ty lazaiko ihany, tsy de tiany loatra zany mitarika zany. Mitarika zavatra hoe izy tsy hoe tsy tia fa miezaka izy misoroka azy, sorohany zay no tsara. Sorohany zany ny fitarihan-javatra, sorohany. Sorohany ihany koa ny fivarotan-javatra, de sorohany ihany koa ny fandresен-dahatra olona. Ohatran'ny hoy ianareo hoe ahoana koa ary zany. Izy tia hevitra vaovao ve de tsy handresy lahatra olona, ka ohatr'izay izy ka. Nenazy hevitra vaovao no entiny de io ny ao zay tsy mino nareo tsara, tsy mino nareo de ao nareo zay fa ny anahy aloha de zay ihany. Ireto olona reto ihany koa de havanana amin'ny amin'ny inona moa zany mari-potitra, famarinam-potitra ny zavatra atao. Ny anahy zany tena tsy maintsy tena io rehefa fotsy io de fotsy, io rehefa mainty io de mainty, io rehefa mavo de mavo, tena mari-potitra hoe tena io zany tsy le inona moa le anitsika le azo raisina moa le izy fa tsy mitombona moa, tsiry zareo tsiry zareo manao an'iny azo raisina fa tsy mitombona iny, tsy tia sokajy ty io. Fa ny reto olona reto zany tena zavatra marina io ny azy de tena zavatra aminazy. Zay angamba ny fiteny, le aminazy, aminazy. Zao zany ny fanontaniako. Moa ve ary ianao tia karokaroka, tia mametra-panontaniana, tia manadiady, tia ny lafin'ny siansa na le antsoina hoe siantifika, ianao koa ve tia mandinika, ianao koa ve tia mametraka zavatra hoe tena io rangahy tena mainty io tsy maintimainty io fa mainty io Antsika malagasy manko le averimberina indroa iny toe-javatra toe-javatra, mombamomba, maintimainty. Ity karazan'olona ty mety tsy malagasy raha am'le zay fomba fijery zay tena vazivazy ihany moa ny hafa. Zay moa ny antsika. Manao ahoana tsaratsara ihany tsy zay reto olona reto fa iah zany manao ahoana tsara satria ary naninona angaha izy tonga de tsara fotsiny teneny ka zay mihitsy izy. Ny anazy tonga de le aminazy iny mihitsy fa tsisy zavatra hoe ampimpina angambangambaina, amoramoraina, tsy zany ny anazy zany. Reto olona reto ianao koa ve olona tia mianatra? Ianao zao tia mianatra mandalina, ianao koa ve mitandrina? Jereo tsara fa tia karokaroka izy fa mitandrina tsara izy am'le fikarohana satria sao de tsy tonga any amin'iny tiany hatongavana. Ianao koa ve olona manana fahatokin-tena ara-tsaina, mahaleo-tena ary ny zavatra ataonao de mirindra avy eto de mankato de mankary de manketsy. Zay zany le atao hoe firindrana na io le antsoindreo lôjika, misy lôjika avokoa ny zavatra ataonao. De liana am'zavatra rehetrarehetra zay misy. Fa zao ianao ve sarotsarotra ihany miaraka miaina aminao? Mety manahirana tsy hoe miaraka miaina moa zany mety sarotsarotra miresaka aminao satria ianao zany mametraka foana le fa nahoana? Fa angaha moa de tsy maintsy zany foana le izy, mety ho zay koa zany ianao. Raha zay zany ianao dia tafiditra ao anatin'ity le sokajin'olona antsointsika hoe tia karokaroka ity zany ianao io zany ataontsika an'lay olona tia mikaroka. Ny lalana resaka asa, lalana asa zay andehananao zany zao dia ho jerentsika indray ny lalana asa zay andehananao de ny lafin'ny fahasalamana iny le sehatr'asa momba ny fahasalamana, sehatr'asa momba ny varotra ny azafady tsy ny varotra fa ny fandraharahana, sehatr'asa momba ny fandraharahana, sehatr'asa momba ny raharaham-bahoaka, fikarakarana ny lafiny maha-olona, io le sehatr'asa niresahantsika farany tany amin'ny fandaharana faharoa amby efapolo asa miompana amin'ny fiainam-bahoaka sy fiarahamonina. Ary satria ty olona ty de mahay ny lafin'ny siansa de ny lafin'ny indostria, asa vaventy, taozavatra, injiniera, teknôlôjia, zany rehetra zany dia sehatr'asa na lalan-dasa andehanany avokoa, zany rehetra zany. Ny fianarana zay ho ataony dia resaka mazava hoazy injiniera, chimie, fitsaboana, ny lafin'ny ekônômika, ny fianarana momba ny saina sy ny fihetsika fanapahan-kevitr'olona na ny psikolôzia sy ny sisa mbola ho resahantsika manaraka ny fianarana. Fa zay fotsiny zany aloha le sehatr'asa zay misy anao raha ohatra zany ianao tafiditra ao anatin'ilay olona tia karokaroka. Rafitinina, ny olona tia karokaroka zany de olona vanana amin'ny asa marika sy ny ara-tsiansa, tia miasa irery sy mamaha olana saro-bahana, tia mitolona amin'ny hevitra
toy izay mifandraharaha aman'olona na aman-javatra. Tia mitolona amin'ny hevitra toy izay mifandraharaha aman'olona na aman-javatra. Le hevitra io zany le ataontsika hoe abstract, abstrait. Zay zany mahaliana azy zany fandraharahana amin'izay. Tahak'izay indray zany ny fandaharantsika androany. Raha tsaroanareo dia nilaza omaly hoe hisy anjerimanontolo resahako anareo ahafahanareo mijery hoe raha zao ny dia ary misy anjerimanontolo azo fianarana, saingy efa antsasakadiny zany zao no nitenenako dia mifoana ry tompoko fa dia aza tsiny ataontsika amin'ny alatsinainy indray izay ilay anjerimanontolo izay. Io anjerimanontolo dia marihako fa anjerimanontolo tsy misy sarany ny fangatahana na ny fisoratana anarana ao aminy, tsy misy sarany. Io anjerimanontolo dia tsy misy sarany ny fisoratana anarana aminy. Amin'ny alatsinainy tsika miresaka azy tonga dia izay no hanombohako ny fandarana amin'izay zany tsy taraiky isika satria androany hanamary fanontaniana dia taraiky ka dia ialako tsiny be dia be. Izay ary ny fandaharantsika tompoklasy tompovavy fa dia mankasitraka sy mankatelina amin'ny fanarahanareo azy. Misaotra be dia be mankasitraka anareo izay ato amin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara. Dr Jules Karavilorisy no nanolotra ny fandaharana. Mirary soa ho antsika mianakavy. Mankasitraka sy mankatelina mandrakariva. Isaorana be dia be ny teknisianina izay nanampy tamin'ny fampitana ny feo ary isaorantsika ihany koa ny radio Z radio television amin'ny fanomezana an'ity fandaharana ity maimaimpoana ho antsika mianakavy. Samy tain'Andriamanitra daholo ary manaova faran'ny herinandro mahafinaritra. Maraso tompoko.